fa mbola tsy voafehy kosa fa mitohatra ny fanondranana antsokosoko ny andramena any mananara avaratranty raha ny fantatra mantsy dia nisy ireo izay namaky ny tahirin'andramena tao Tanambe isika ny mananara avaratra ary fantatra ihany koa fa misy ireo bolabolana andramena izay efa hozato eo very akoatran'izay fanadihadiana misimisy kokoa. Nisy namaky omaly alina ny toerana nametrahana ny tahirin'andramena tao Tanambe distrika Mananara Avaratra faritra Nalanjorofo araka ny fampitambavao avy amin'ny mponina ny toerana. Tsy voafaritra reto ny tena isan'ny bolabola lasa, tsy fantatra ihany koa izany nahavanina ny fangalarana. Fa raha ny vaovao voaray dia nisy ny lagana izay nisodisody tsy lavitra ny toerana nisy ny tahirin'andramena tao Tanambe. Ankoatra io, tamin'ity herinandro ity ihany koa no very ny tahirin'andramena ahitana bolabolana zato tao Mananara Avaratra. Raha ny vaovao nampian'ny mponina dia olon-tsotra no naka ny tahirin'andramena izay nitahirizina tao amin'ny Borigadin'ny Sandary. Ary ny fanontaniana mipetraka amin'ny mponina dia hoe fomba ahoana ary taratasy avaiza no nahafahan'ilay olon-tsotra naka ireo andramena tahiry ireo. Nitaka ny fandraisana andraikitry ny olom-panjakana amin'ny mponina Mananara Avaratra. Efa ntaona no nisy ny fitrandrana tsy ara-dalàna tao amin'ny ity distrika ity izy ireo, kanefa tsy misy ny vokatra mivaingana sy ny tombotsoa azo mponina ny toerana. Atsokosoko hatrany no hanaovana fitrandrahana ary manahy ny hoavin'ny tontolo iainana ny toerana izy ireo sy ny mety hahalany ao anatin'ny fotoana fohy ny ala ny Mananara Avaratra.